Faly miarabatsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory riale salama vantegna akory lahaly akory ge akory li akory kwa akory rehiragnitra akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny raharaha mahakasika andro miandrianarso no vaovao malaza ataontsika hoe ho fakafakaintsika androany izay hitatsika miparitaka amin'ny réseaux sociaux voalaza manko fa meloko noho ny kolikoly izy ary nanambara ny fitsarana anglisy fa amin'ny 18 mars zao ny valy ny fitsarana maneho hevitra daholo na ny mpomba fanjakana na mpanohan'ny fanjakana io zany na mpanohitra fanjakana satria ity zavatra ty dia raha manga raha pirenena mihitsy affaire Romy Andrianarso, l'ex-directrice de cabinet de la présidence malgache reconnue coupable de corruption. Hita maneho hevitra ny fanirisoherinaivo eo ihany koa Cynthia ary ihany koa Fleury Rakotomalala. Araka ny fanohokevitra zareo manko dia hoe tsy andrenesam-peo na aiza ny réaction ny mpitsara malagasy mody mitapy mody fana mody miteny tsy andrenesam-peo ve inona marina zany tranga misy araka ny vaovao amin'izao fotoana izao manko ohatrany hoe tsy ao anatiny mampipetra-panontaniana hoe tsy ao anatiny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha ny zohina ny tantara nefa tamin'ny audio na vocal izay natao dia fantatry ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny diany any Londres tamin'ny zany fotoana zany atsika tsy dia valapatra amin'izany manko fa misy koa fa nankokevitra nataon'ny Cynthia izay mbola mifandray amin'izay ihany fa nisy adivatra pourcentage tamin'izany fotoana zany hoe 25% dia ny 5% manko an'ireo Andrianarso ary 20% manko anisa zay manko hitatsika ho vidéo avy eo fanohokevitra izay nataon'izay ny olom-pirenena rehetrarehetra dia afaka maneho hevitra no tokony hamakafaka hoe inona marina zava-misy marina eo ihany koa ny fanahian-kevitra natao ireo mpanohana fitondrana tsy ina zama zany fa serasera mada izay nanambara hoe Londres niala maina fanirisoherinaivo ary tratra ny laingany fa tsy sidirany filoha Andry Rajoelina ny raha Romy Voice izay ity tranga ity ny affaire Jamfield manko izay mpitrandraka volamena ary ihany koa ny Vatsoa efa nanambara ihany koa nefa tao anatin'ny audio io fa hoe efa nakavola efa tamin'ny resaka kolikoly ity tany amin'ny total rehetrarehetra ity mametraka zao tsika fanontaniana hoe moa ve tena tsy ao anatiny koa filoham-pirenena Andry Rajoelina ry zareo manko mahay film hitatsika skandaly izay nandalo tamin'ny 5 taona lasa zay tamin'ny fitondrany dia hitatsika skandaly maro araka tenentsika tao zay tamin'ny ministre ny fitsarana Imbiky ary nametra-pialana manko izy tamin'izany fotoana zany fa hoe misy kolikoly avolenta ahoana moa ny tohiny hatramin'izao ny karazana dossier classé hatramin'izao tsisy vaovao tohiny amin'izao fotoana izao ty io kolikoly io anisan'ny problema tsy mampandrosa ny firenena sous développement any Afrika any amin'ny firenentsika malagasy zany a Madagasikara any zany koa atsika vahoaka tokony hitsangana rehefa ny fitsarana mody mitapy tsy mandray andraikitra ny hitsarany olona izay voapanga izay mpanao kolikoly na ny Bianco zany na ministre ny fitsarana zany izay natokana hitsara ity raha manga ity dia raha manga raha firenena fa tsy raha n'olo tokana raha fianakaviana koa izay rehefa tsy mitsanga ry zareo tompoko lahy sy tompoko vavy atsika vahoaka hitsangana hitsara ity fitondrana ity fa indrindra ho avy zao ny fifidianana afaka mitsara atsika amin'ny lalan'ny fifidianana mety mitsara ihany koa tsika amin'ny lalan'ny fanonganana mpanjakana sanatrian'ny vava raha izay no ilaina raha izay no mety nefa kosa aleo tsika mitsara amin'zareo amin'ny lalan'ny fifidianana hitatsika hitapoky hitam-pirenena manko ny kolikoly izay atao zareo amin'izao fotoana izao ity ka izay mahatonga atsika mila tonga saina aza miheny feon-dakolosy tokana toy ireo mpanohana filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny réseaux sociaux tsika malagasy heno ihany koa ny mpanohitra mitsikera amin'ny zavatra marina atsika eto dia mitantara inona marina moa ny zavatra marina satria ny fitondrana araka ny tenentsika teo aloha zay be scandale hay ry zareo ny mamadika resaka hay zareo ny ataontsika hoe ny fotsy lasa mainty ary rehefa hitatsika rehefa foty na misy zavatra mitranga tsisy tohiny tsisy fitsarana maro ny scandale tsy fitenentsika tsony zany rehetrarehetra zany tsy valapatra amin'izay tsika amin'izao fotoana izao ty miandry manko ny fitsarana amin'ny 18 mars tenenitsika teo zay ahoana koa réaction ireo fitsarana any Madagasikara any koa rehefa tsy mitsanga ry zareo mandray andraikitra tsisy réaction aleo tsika vahoaka mihitsy no hijoro
mijorory vahoaka malagasy kolikoly avolenta eto any amin'ny tany firenentsika. Koa izay no masaka ity misy vidéo kely koa mila misaintsaina atsika, mila mandinika lala, mamakafaka, tsy mila miheno feon-dakiloha sy tokana, mila miheno feon'olona maromaro. Aiza no raisinao amin'izany ka ho tsara atsika zareo amin'ny alalan'ny zavatra tenentsika teo zay fifidianana zany ho avy fifidianana solobavavoaka fifidianana amin'ny ben'ny tanàna. Aleo tsika any no tsara atsika zareo rehefa atsika manao herim-pamoretana atsika raha ohatra hitolona amin'ny resaka kolikoly io dia manambotry firenena efa mahantra zareo ataontsika hoe mivoatra hatrany. Koa izay no zava-misy marina afaka misaintsaina atsika amin'izany rehetrarehetra zany. Ity no vidéo izay nambarany Cynthia mba ahafahantsika misaintsaina mandinika lalina aza tonga de mandray hoe mpanohitra pitsikera fitondra fanjakana fa ny zavatra rehetrarehetra tompoko na zareo manko nisy manko ohatra hoe lainga tsara lahatra mety mandresy ny marina nefa kosa ny marina tompoko tsy mety tsy omba maty marina vely. Koa misy fotoana zavatra rehetrarehetra ho avy ny fotoana hitsaranareo rehefa tsy mitsangana ianareo tandrefy ity fitsarana ity. Koa izay no ela ary misaotra hatrany amin'ny fanarahana amin'ny vaovao malagasy tsika eto mahasoa ny firenentsika fitiavan-tanindraza zany rehetrarehetra zany. Koa ity misy vidéo kely faneo-kevitra mila miheno tsika ny feon'olona maromaro na dia mody mitapy zareo mody mifanina zareo tsy andrenesam-peo mila miheno feon'olona maromaro tsika vahoaka malagasy mba ahafahana atsika misaintsaina aiza ny tena marina mba izay no vaovao. Koa izay no ela miakasiraka makatelina tompoko lahy sy tompoko vavy. Tanareo hoe ny vaovao an'le serasera madale hoe hoenina be fa nerisoa fa nieritreritra hoe tafiditra tao le président de la république fa tsy tafiditra tao amin'ny affaire Romy mihitsy a Ratsotso. Raha nareo mamaky entre les lignes tsy même pas entre les lignes fa mamaky tsara mihitsy de kera Romy nangataka 5% en part zany de Ratsotso ny imposé 20%. De zay zany entre les Ratsotso le hoe tsy mety mahita mihitsy na hoe mahita anazy amin'ny farany hoe mahazo an'le 20%. Donc efa niteneniko anareo io hoe resaka le hoe 1% 5% anatin'ny accord secret ny France Afrique le izy fa ataon'jareo appliquen'jareo amin'ny entreprise hafa ao miditra Madagascar. Tiako tenenina hoe se mandainga be le serasera mata hoe sy tafiditra tao mihitsy ny anarany voatonina mihitsy ny anarany Rajoelina tamin'ny procès iny. Donc deux poids deux mesures le zavatra fa ny zavatra fantatratsika fotsiny hoe io fa mibaribary les pratiques de corruption atao vazaha de ataon'ny gouvernement malagasy ao amin'ny tantsika ataon'ireo mpitondratsika ao amin'ny tantsika ireo zany. Io mibaribary io le resaka 5% 100% io le teneny tsy zareo miteny io fa journaliste be de be nefa miteny io io le avokan'ny zareo foana rehefa journaliste hoe engagé de mamoaka io zavatra io foana. De io hitatsika io mibaribary io zay mahatonga an'le Rajoelina tsy maintsy nataony élection présidentielle mbola very que de tsy maintsy nataony élection présidentielle de hoe tsy maintsy premier tour de vita satria convoqué tany Londres izy. De toutes les façons misy zavatra anankiroa koa raha ohatra izy tsy lany tamin'ny premier tour de tsy maintsy nandeha nakany amin'ny convocation tany amin'ny Londres de tsy anterehany vazaha mihitsiny ny apidika izy an'le andro satria ny zareo efa mpanao affaire io efa hitanareo total efa hitanareo daholo ny entreprise vazaha rehetrarehetra ny tany Sankala Romy tao anatiny tao hoe reo efa niaraka niasa taminay daholo reo zany efa matoa ils sont implantés te efa nahita le Ratsotso na me 20% na me 10% na me 15%. Asa mba mieritreritra nareo hoe aza manaiky angelen'le serasera mata fa toute façon journal la voto pourri journal lankala tontolala fa zay zany ny tena fandehany je vais pas rester très longtemps amizay de enareo tsara mihitsy hoe tao anatiny tany narany Ratsotso tao anatiny tany narany Ratsotso 20% 5% nangatany kala Romy 25% nangatany en totalité miaraka amin'ny social misy zay tena tsy maintsy manao social la pour nina ny olona manao social zany manampy ny olona mahantra tena koa le mahantra tena mahantra le tsy mihinan-kanina tsy manana trano tsy manana rehetrarehetra zany natao hoe social
fa tsy ny social hoe andeha anampy le président de la république fa manana costara sy manana tobile be de be isan-karazany sy manana tany be de be isan-karazany nangalarina tany vahoaka sy mivolamena retraretra alefa aondrana ao a Dubai